Ny amin'ny mahakasika ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao dia samy maneho ny heviny avokoa ny malagasy tsirairay indrindra fa ireo misehatra ao anatin'ny resaka politika toandry Rija rifaniroserinaivo ary ry Colonel Patrick mo dia izay tsy mitsahatra ny maneho hevitra tato ato zay ka ny epitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka amin'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na Tezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka politika no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity atomboka antsika amin'ny resaka Rija ity resaka ity fantatra mantsy ny alohany iny fanendrena Minisitra iny dia samy nandefa CV avokoa ireo mpikambana sy mpikatroka ary ihany koa ireo solotena tao anatin'ny GASY isan'ny nandefa CV ihany koa mba hiditra amin'ny toerana Minisitra izay Herzo izay GASY izay nandefa CV mba ho tendrena Minisitra tsy miteny hoe mendrika fahavonina kosa ny hitondra traikefa sy ny fahaizana ho fitiavan-tanindrazana ho inambarany hatrany etsy ankilan'izay nandefa CV mba hanao Minisitra ihany koa Rija izay tafapetraka ny filatsahan-kofidiana ho Minisitra ho fametrahana ny fanavozana araky ny tolomantsika teny an-kianja ary vonina hanompo tanindrazana sy hanampy amin'ny fanatsarana ny andavanandrom-piainan'ny malagasy tsirairay ho inambarany Rija tsany tao amin'ny pejiny tao nilaza izy fa docteur en médecine sy manana master 2 en agromanagement efa nisahana administration publique nandritra ny taona maro sady nitondra tanora maro teny amin'ny université teo amin'ny sehatry ny tanora izay niaradia tamiko maro ireo notezay koa efa nahazo toerana ambony sy manana maizy azy any ivelany any ho inambarany Rija etsy andaniny anisan'ny nitarika tanora maro ny tenako teny amin'ny université ary tsy mbola nahita na naheno ny tenako fa misy tsy anasa ireny namako niaradia tamiko teny ireny satria notezaiko hiady sy hiketrika ny ekipa tamin'izany fotoana izany hafaliana ho ahy ny mahita ny mpianatry ny université manerana ny nosy mandray bourse satria izahay tamin'izany no niady ny fampiakarana farany amin'izao vatsim-pianarana raisindreo ankehitriny izao saiky ny akarako conseil de discipline natao ankatso mihitsy izany rehetra izany ho inambarana nandalady mafy ny tenako ny namana ary ny fianakaviako nandritra ny taona maro kanefa niezaka nitraka sy niady mafy izahay satria nanakina ny tantaranay tamin'ny Jehova izay nitahy ny tsy meloka ho inambarana ankehitriny mitohy ny fiainana sy ny rispo vonina hanatsara ny mpiray-tanindrazana amin'ny izay fahaizana kely eo am-pelantanana ka isika miaraka no antoko ny fahombiazana ho inambarana hita fa tena vonina ny lehilahy ary tena bitabita kery fa ho lasa Minisitra izay no antony nandefasany izay CV an'izay tany amin'izay hoe mba ho isan'ireo izay voafantana tao anatin'ny Minisitra izay rehefa nivoaka mo ny anaran'ireo lasa Minisitra izay dia nilaza Rija fa kivy tanteraka aho manoloana anjava-misy amin'izao fotoana izao noraisiny filoha sy ny Prime Ministre teny avoloha natao entretien tenako tamin'ny 10 ora hariva fitaka bevava natao hanakana na hetsika kasainay hatao fotsiny no antony ka eto tsika mahita azy ho inambarana raha ahitsy dia nikasa hanao hetsika izy ireo saingy voasakana izany rehefa nantsona natao entretien fandrao mba ahazo seza ihany midika ve izany fa mangina izy rehefa omena toerana ary tabatabatsy hanao hetsika izy rehefa tsy mahazo toerana izay io ny fantaniana izay napetraky ny mpanarabavao manoloana an'izay fanambarana izay ty farany moa nilaza fa tsy misy mangirana ho an'ny tanora ty andray andraikitra ka ho hita eo ny toyny Samia to isika hoy izy moa nanao dalaly antambazotra tsirasira fa nanatitra CV mba ho tendrena Minisitra saingy tsy nahazo izany toerana izany izy izay efa notendrena ho talemparitra ny Jony sy ny toe-karena manga tao amin'ny faritra ny Boeny tamin'ny fitondrana fanavozana ity dia teo Minisitra amin'izay ny lehilahy amin'izao fotoana izao midika izany fa tena tsara sy mamy io seza io ka izay no antony mahatonga ny besin'ny maro izay miady tsy misisika mafy mba hahazo an'izay seza izay naneho ny heviny manoloana an'izay mo Vanessa Manonga tahaka izay najanona tany amponja tany ihany fa tia tena loatra sady tia voninahitra ho inambarana manoloana an'izay fanambarana izay nataony Rija izay izany hoe raha tsy mahazo toerana tsy afaka hanao an'izay fanarenana ny firenena izay io ny fantaniana izay napetrana
tena tsy milamina kosa izany atoetra izany hoy izy raha naneho ny heviny ity Vanessa Manonga ity. Anisan'ireo finafana fo tamin'ny diaspora nitolona i Vanessa Manonga. Tonga tao Madagasikara izy nanampy ireo traboina tao Toamasina ary nahavita nanangona vola 50 tapitrisa ariary fanampina ireo traboina vokatry ny rivodoza genzany tao Toamasina fa tsy mbola mangataka ny hanao minisitra na DG na SG na hiditra anatin'ny androm-panjakana na ampahabe maso tahaka an'izao nataony Rija izao ny tenany amin'izao ankehitriny izao. Azo lazaina ve izany fa mety tsy ho fitiavan-tan'ny razana araky ny hirahiraina isan'andro akory no manosika an'ireo olona sasany. Izay manao fanehoan-kevitra etsy roa antambazotra serasera sosialy sy eny amin'ny haino manjery ireny fa mety ho noho ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-tseza no manosika ny sasany manao azy ireny satria mantsy raha tena fitiavana hampandroso ny firenena marina no antony rehetra ireny dia tsy tokony hanome tsiny ny hafa na ihany koa tsy tokony halahelo rehefa tsy mahazo toerana. Io toerana mantsy dia ifandimbiasana ary raha izay miteny rehetra dia omena toerana avokoa dia ataoko angambany fa samy hazo seza avokoa ny malagasy tsirairay ao anatin'izay fitondrana izay. Fa ny fehiny dia Samia miezaka manao izay rehetra ho afany ao anatin'izay hetsika fampandrosoana ny firenena izay satria raha toa ka miara-misala sy miara-mombonantoka isika rehetra dia moramora amintsika izany hiroso amin'ny fampandrosoana izany fa tsy sanatria akory hiandry ny mpitondra foana isika handray andraikitra ao anatin'izany rehetra izany fa mandraisa andraikitra ny tsirairay satria ny malagasy mandray andraikitra izay no tena hoe fitiavan-tan'ny razana izany fa matetika isika manome tsiny ny mpitondra foana amin'ilay hoe tsy mandeha amin'ny laoniny sy tsisy alehany. Mba maro amin'ireo mpitondra izay nifandimby teo aneka mba te hampandroso ny firenena fa saingy tsy tonga amin'izay fampandrosoana izay isika tao anatin'izay 4 taona be izao izay nazahoana fahaleovantena izay fa vao maika ary milatsaka ankady foana isika mandraka teny androany ary mipetraka foana ny fanontaniana ny nivon'ny fiarahamonina manao hoe moa ve izany tia azo seza fotsiny ireo rehetra izay mihirahira ho tia tan'ny razana satria rehefa mahazo seza sy mahazo toerana dia samy mangina sy mikombona avokoa ny vavan'izy ireo fa tsy tahaka ny nataon'izy ireo fony izy ireo mbola tsy nahazo toerana izay. Asa raha mety misy zavatra hafa indray no mamatotra azy ireo rehefa tonga eo amin'ny toerana io ka tsy afaka ny hiteny intsony ary tsy afaka ny hihetsika intsony tahaka ny nataon'izy ireo mbola fon'izy ireo tsy nahazo seza izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video azy lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.